dikany hoe sokafana amin'ny fomba ofisialy tena dikan'izay fa vita réception provisoire zany iny portion na lalana efa natao iny mbola vita tsy zarizary ara fa tsy hoe vita araky ny fenitra ilana azy. Ny fahafantarako anazy ihany koa raha ohatra ka mijery ny lafiny ara teknika raha ny hita maso eo ambody fasina fotsiny tsy fantatro ny fahaizan'ny teknisianina egyptianina ao anatin'izy fa ny fijereko anazy tsy mbola tomombana ny ao anatin'izay le hoe ahafahana mandray réception zany provisoire ny lalana io satria tsy inona na ny protection anadigy arany tsy mbola hita ny pitsopitsony maro samihafa amin'ny maha autoroute azy satria autoroute ny resahany eto tsy mbola hita taratra eny manaya na ny foisonnement io remblé natao teo io koa arany hoe nahazo foisonnement tsara ve le remblé sa tsy nahazo foisonnement satria raha ohatra ka autoroute zany ny tonnage andeha ao anatin'izany ny vitesse ny tomobile andeha ao anatin'izany dia mitaky fa mafisana remblé tsara ka akintsika amin'Andriamanitra angambany fa raha ny pauziny ao aloha raha ny pitsopitsy hita maso ao dia tsy mbola tokony hoe manaraka amin'ny fenitra ahafahana manao an'izay le hoe sokafana amin'ny fomba ofisialy zay exécution efa taona ao anatin'le izy androantsika 524 20 kilometatra ihany ny vita anatin'ny procédure administrative rehefa hanokatra lalana anankiray ianao dia dikan'izay vita réception provisoire manaraka amin'ny fenitra ara teknika rehetra ilana ny lalana zany zay vao sokafana tahaka an'ireny ka raha hoe ny amin'izao ao anatin'izay le hoe 20 kilometatra zany zay zany ny lohana marché anankiray mandra-pahatonga ny Tamatavy zany manao fety indroa amby telopolo raha kajikajiko le izy dia manao fety indroa amby telopolo amiko fandahina volam-bahoaka zany voasoratra ao anatin'ny lalana amin'ny feny tetibola aiza zay tetibola anaovana fety indroa amby telopolo zay raha ohatra ka zay no resahana. Inona no hoe ty bypass ty rokady ty autoroute fa raha jereny tambanivohitra zao reo dia lalana lehibe tsy ohatry le fahita zany fa lalana lehibe lalana goavana ozy izy ny le avy any ambanivohitra zay dia mitanaka izy hoe ay misy ohatran'izao dia misy trindrom-peo foana io ny amin'ny hoe fitsidiana zany n'io zavatra nisy io fa tsy fitokanana hafa mihitsy zany fitokanana zany ny fitokanana dia fantatritsika ny amin'ny zavatra tokanana zavatra vita ny atao hoe tokanany aloha dia zay raha tena atao mahitsy dia zay zavatra efa vita dia tokanana dia ampiasaina fa tsy hoe zavatra nandeha teo amin'ny 3 kilometatra dia ho tokananao nefa mbola mitoy zany le asa ao anatin'izay sehatra izay ary fahadisoana faharoa ihany keo ny filazana foana hoe ity le lalana migodana ty le autoroute fa teneny fotsiny hoe ty aloha ny lalana vitanay zay miainga eto ambody fasina dia mipaka eny Ambohimangarova angano tany indray le natao tamin'ny voalohany ny azaka zany niainga teo ambanitsena tery amin'ny faritra talata ny volonondry tany eny le izy hoe eo le izy miainga dia mandra-batonga any Tomasina ay le izy mbola mivadika anaka miovaova foana le izy araka le teneniny any izy ne mahay miovaova satria zavatra misy rehefa niteny izy eo anatin'ny herintaontsika dia anao 20 kilometatra izy mbola tanora dia avy eo izy no nitonga teny indray afaka herintaona taty aoriana dia ozy izy 5 kilometatra tsy maintsy votaitsika isa-taona sao izy tonga indray dia ozy izy 20 kilometatra sisa no ataotsika ara-pitsona afaka pitsy hoe tsisy tsony zaho dia mandisy foana nareo le mpanao politika sasatsasany sy ireo manao kajy be aza mivaky lohan'le kajy ataonareo ny amin'eo raha manao 20 kilometatra izy dia transena hoe tsintsarana hoe mandritra n'izao zany izy hitokana foana raha ohatra hoe 20 kilometatra ny anazy zany tonga dia vita tamin'iny raha mbola mieritreritra zany tsika dia mbola mieritreritra zany mbola hipetraka eo zany izy mandritra n'le 20 kilometatra isaky mandeha fa iny 20 kilometatra indreo mandeha dia vita tapitra tsy misy tsony vita zany ny asany ao anatina sehatra dia be dia be ne anonga-panjaka tsy manonga menjy miongana ho azy eo io mitsoka tsentsihana ho azy eo raha mijery tsika no resaka moana autoroute any ivelany any 7 kilometatra ny vitanyry miainga teo Casablanca makany Rabat any Maroc io zany hoe fa tamin'ny taona 1940 ny olona efa nahavita an'izany tsika ty amin'ny taona 1940 ary ny anazy reny rehefa nitokanana zay nitokanana zay mpanjaka ny fandimby teo nitokanana mihitsy ny hoe vita le asa zay le hoe rehefa manao zavatra vita ny asa
vo mitokana ao anatin'ilay izy. Ny zavatra hitatsika zany ao anatin'ny izy ity zao tsika rehefa le mijery indray le vaty ato am'le fitokanana ihany satria fitokanana moa zany ny tena nalaza be, mitokana atsy foana lay mpitondra de mitokana atsy foana ny hoe misokatra niaraka tamin'ireo ino ty izy maso ivo monina sy miasy eto Madagasikara ny mpitondra tam'izay le niainga teo Anosy mialatsiny le téléphérique io terenikeo rehefa niainga teo Anosy izy tamy voalohany niaraka tamin'ireo maso ivo vahiny de nijanona teo amin'ny petite vitesse zay le voalohany le tokanana tadio tsara ny tantara de zao indray miainga teo ihany de farana teo Ivandry de le lalana le anankiray zany ro vina no misokatra le miainga Ivandry mandrapatonga any Ambatobe. Za zao ny alina tena nanaraka mihitsy ny ary tena tsy nentinino atao anatin'le tambajotra tserasera le tenen'ny sekretera mpanjakana medidiny tanàna vaovao hoe nisy ozy izy ireo inona moa le filazana azy piloty vazaha satria mbola vazaha no mitondra an'izy tsy salama le anankiray de zay le natonga an'izy hoe le omaly zany niainga teo Anosy de farana teo Sorano. Eritreretintsika tsara andria malala fianoasina hoe le pilote vazaha le anankiray tsy tonga zay zany aloha ny azo atao de rehefa itsika zany zao raha ohatra zany reo raha zay zavatra mahazo anazy zay tsy azo soloina ave zany reo olondreo satria raha miainga eo Anosy tsika makao petite vitesse aleoko ve mandeha tongotra sady fanatanjahantena ao anahy iny no fahasalamana ho ah no mahita an'ilay zay lalovako eny koa akaiky kely ine zany eritreretintsika hoa za zavatra zany hoe olona anankiray vahiny zay tsy salama de tapaka zany le izy zany zavatra zany zany zao tokony efa misy ny fampiofanana an'ireo malagasy fa tsy milaza tarehimarika fotsiny sy milaza isan'olona fotsiny hoe io zany de nahita asa indray ny tanora 500 anga ny tanora eto amitsika anga 500 azy everina foana hoe tao Nalamanga re olona rehefa manao zavatra ianareo de ataterao isaparitra raha ohatra ka io natao teo Tantanarivo inona zany ny vahaolana isaparitra azo ny anamy mamaky anahy inona ny vahaolana isaparitra amin'ity lalana ratsy raha isitsika zao fanoharana zay nataony maly ho an'ny mpitondra io raha mandeha izy am'izao fotoana izao makany Tomasina adiny 10 fa iza zao mitondra eo nga zay mitondra eo raha nanana vola nanaovana an'izany any maninona na tonga de tao anatin'ireo lalan'ireo aloha no natsaraina tanteraka aloha reo lalana zay hitatsika fa ratsy reo mba hahafahan'ilay fiara mivezivezy eo fa ao anatin'ilay izy lay tsy fahafahana mihitsiny zay apetraka reo no mahatonga azy io ohatran'izao zay nge mahatonga azy zay nge mahatonga vahoaka malagasy io memena io raha ohatra hoe raha tomombana ny zavatra rehetra efa mandeha io antso io ka efa afaka miditra ny vantantsika raha tomombana ny zavatra rehetra raha voavany lasa hirana ho an'ny fitanga ny vidim-piainana raha voavany resaka momba fampidirana tsekolony zaza raha voavany resaka momba fahasalamam-bahoaka tadiva rehefa tsy salama ny vahoaka aminy de tsisy firenena androso eo fa vandinao zao laingy zao raha voavany resaka momba ny fahaleman'ny vahoaka malagasy zay tsika vo afaka hiteny hoe mandroso ty Madagasikara ity fa hatreto aloha lay teboka zay nyresahana teo de ohatra ny safisafona fotsiny ary ny sasany ara de adininy mpitondra ny milaza an'izany efa misy antso tafiditra raha isitsika avy hatrany eny tompoko elo le onjam-peonao rehefa miresaky tsika de zay foana lefa resahana ety moa hoe rehefa tafidritsika de le onjam-peo aloha tsara foana ialana mba tsy sin'izay le irany korotam-bolony zay hoe rehefa nifitiavanao de zany re an'olona rehetrarehetra any ao raha isika nensy tafiditra manaraka miarabanao eny tompoko lasa ndray izy ny zavatra le tombontsombamboaka iraisana io resahako io ary mahasary mpiaro anahy mihitsy ny hoe aiza le tombontso iraisan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao raha misy ny fiarovana azy reny ao anatina sehatra maro isan-karazany eo zao tsika tamin'ny
le teny alaky arivo dia ny fitaterana de atao maimaim-poana de maimaim-poana de rehefa vita iny mipetraka indray aloha le fiara fitateram-bahoaka de ty indray nisy an'le bazary de lasa daika de nampiasaina indray le fiara de am'izao zany zao tsisy tsony mandram-pialanareo ke zao tsisy tsony de makaiza zany le fiara iza mampiasa azy le fiara 12 avy any firenena sinoa aloha tsy tansaiko fefanareo iny raha isika ny azo tafiditra ary miarabanao maninona ary le olona miala foana raha tovinarivo sanda zay tafiditra eo dia tonga de avy hatrany de afaka miteny ao anatina sehatra sy mifanehonkevitra le fanehonkevitra hoentinareo de miala leonjam-peo de ao anatin'ilay finday no mieno isika rehetra raha isika zay antso tafiditra amin'ity maraina ity mitondra izay fanehonkevitra izay maromaro mety misy ihany ko fanehonkevitra zay hoentinareo miarabanao arany Deraba tuko, deraba mkuu fandaharana dia wana fandehana. Afatia faradranko minala sur voalohany ny hoe radio amin'ny telefôna nenona izao fa dia voalasa deko dia tonga ny délestage voalohany. Dia faharoa ny fitozika kely amin'ny zavatra misy miendrika mpanazana ary tena malahelo ny foa ny fahafatesany lera tanora dia tanora. Tsy milava resaka amin'ny fa dia mazava ny teny fluentine politisany amin'ny olona. Mba tiako azafady indrindra tiako famareko avao zay amin'ny aina manjery sy miankina ray manao famakafakana ohatr'izao anareo izao fa aoko diso ny fitenenanay koatiny hoe mandehandeha eny amoron-dranomasina sy alakely anaparitaka be ladona sy daty roa ny afera Mboamalaza. Io no toko dia efa mazava fa dia efa eny erakin-drerareka eny papaka taon'ny sasany zoma lanseza amin'ny 2028 tanora no aringana amin'io aoka diso fa fieritreretanay fa dia enina eny amin'ny rehetrarehetra dia miteny eny an-tsena eny ny olona dia ampitana amin'ny vaovao fa ny olona tsy poiteny fotsiny fa dia malahelo mitovy namonona ny tsara raha manambitana namonona ny mera-tanora zay tanora dia manambara ny olona hoe inona ny amonona vitanao ve dia toerana sady politika dia anetraka TBS indray ambarako aminareo na hitady seza 2028 nareo ny tanana misy ndra dia tsy maintsy sabatra tenin'Andriamanitra izany sotra tompoko. Makasitraka anao anatin'izay fanehonkevitra izay ny olona zay voasazy anie aloha azavaintsika kely rehefa misazy dia zay zany ny anahy tokony any anatina fonja nareo anie nanao fonja maromaro ianareo za tsy tena hidiranareo io fa nanao fonja maromaro nareo maninona ny sasany rehefa misy sazy dia miditra ny tamora antsy afa dina moa le fonja vavao le tsy manaraka penitra eny mieritry atosika iny raha ireo fonjy ireo zao eny aminay ny avaradrano ny valobabena nataonareo nge fonjy mampalahelo le sotoavina mi teto Madagasikara nampianatra ny olombelona rehetra ohatranay fatikosoa zany raha biby zany raha lambo zany zay na tonga an'io anaran'io ambotra biby raha lambo ny nampianatra ny olombelona teto Madagasikara sy musulmana ihany ko ninana zany enombo zany dia ao anatin'le izy le valobabena ty arina nomenareo fonja zay ve mety maninona ireo olonareo zany rehefa voarorota ao anatin'le izy dia sasany miditra ponja dia sasany any anatina akany fibiazana raha fahalalako an'leny manjakandrina dia tena izay mihitsy akany fibiazana zao aranery raha zay mamonjy Claudine leny resana tamin'izany za tsy hiteny raha fa tena ohatrany tena so dia mba varivary lavitra dia nareo ange zao mampiasa an'le olona amin'izao fotoana izao rehefa tokony miditra dia hoe na any an'le fonja zay nataonareo na any tsy afa von'olona ane io maninona tsy alefa aza zarazaraina le olona aza manadio tena mpiandro fonja hoe any manjakandrina izy alefaso izy tsy fonjany eny any alefaso izy makany tsy afa na any an'le fonja vaovao zay efa nataonareo manerana an'ity Madagasikara ity na ninona rehefa tao atsy afa mialatsiny amin'ny namana olona tsara imbola rajona rehefa tao tsy afa foana izy dia izy nina asianareo nitokana an'izy nipetraka tao voalohany tany an'le fonja vaovao zay nataonareo mampalahelo ane olona zany fa maninona zany reto olona reto tady mazava tsara fa io dia von'olona no nyseho teto Madagasikara
raha izay von'olona zay de misy sazy mifanandraiky an'izay zao tsika de miveriverezina tany an'le voatadidinareo tsara ka manontantara veriverezina tsika tany an'le misy biby mihinana anao de zao ndreotra miverina ndray manko le biby de rehefa aveo le biby hita io le biby hita zany le biby de mitsatra tamin'iny any koa dawily satria tratra dawily de eo firainy dawily tena izay ve le izy nareo raka aza verivere nareo raha nodina orona tsara aloha de tena voalohany tsy haiko zany zao hoe inona ndray zany zao no orona tsary zay ahodinareo raha vao miteny ndray nareo zany hoe otokanana ndray ny lalany any aminay any avaradrano de hitanareo ny zavatra mety iseho ao anatin'izany efa hitatsika efa ianareo anie midina ifotony tongava tampoka ohatran'le fiavin'ny tompo eny anatina toerana anankiray fa hitanareo ny sitsika mahazo anareo hitanareo ny tsy fakasitrahana mahazo anareo fa ianareo le mahazo sitraka le ao an'le olona tonga eo tambazanareo izy rehefa aveo ity aloha le solopri anareo de tonga eny de rehefa aveo nareo de mena nyty tosika ty sy ty fameny ty de oety le karatra kely le karatra iny any mahazo fa raha vao tsy mitondra QR code iny any mahazo fa zay tsy mitondra iny zany mivavolombelona de zay tsy mitondra an'iny tsy mahazo nareo hitanareo am'izay le izy ary reo olondreo zao fotsiny misy zavatra anankiray iseho eto amitsika misy fampisehoana misy zavatra ohatran'izany efa pirofo any reny anatra any reny ministerany rehefa tonga tampoka tadidiko tsara ohatra resaka fanatanjahantena ny resaka mombana fampisehoana zay milona tanteraka koa le vahoaka ray manontolo mijery le fanatanjahantena na mijery le fampisehoana tomboka tampoka nareo inona ny nahazo anareo de avy eo le ministra tam'nyty moa zany hoe solotena namana mpanao gazety izy ty fetra satria no solotena ministera le asio atsiahan'ny olona fa le tam'le nijerevanay mihitsy ny tao lampa fanatanjahantena ny ministra mihitsy ny tonga tao ministra maromaro ianareo ny tonga tao fanatanjahantena io ny resaka fa inona ny setrin'ilay izy ny siatsiahan'ny olona nareo ny farany de aloha teny eniko mihitsy ny hoe ministra ny vola zay nanolotra lay fanomezana tao anatin'ilay izy ny alapa am'izay hoe za tsy hanolotra satria vo midina fotsiny teny an'le hoe hanolotra l'izy hoe reto satria zay moa ny any fanatanjahantena hoe iangaviana ny ministra zao hanolotra ho an'ny larana voalohany de ministra zao any larana faharoa de ireo mpilalao mendrika ny lalana ohatran'izao de midina fa vo nahenao le sitsika de tena nijaridina de ny ala olana de avy eo le ministra anankiray soratena tao voatango miteny an'le hoe aiza moa tsika ny androsiko zany raha siatra ka tsy akasitrahanareo tsy akasitrahan'le olonareo de zany iny de efa hianatra lehibe satria ny olona tsy nafantatra le olom-boatendry nareo igny tendritendena ohatra amin'ny mitendry piano de aveo de tsofina ohatra mitsoka farara de aveo de menomenona be de be any le namana olona tsara zay efa niaraka tamiko rehefa niaraka teny de voatendry ho ministra de miresaka tsara aveo rehefa le miala ao anatin'le izy de aloha zary maro jauna mba hiteny nga ty fialana vokona nga ty fialana hidihidy fa naninona tao anatiny nareo tsy miteny fa rehefa miala ao anatin'le izy rehefa voadaka voatsipaka mavafo anatin'le izy vo hiteny de izay le mahatonga ny fitondram-patsakana ho amin'ny ankehitriny io jereo tsara zay miala eo tsy misy avotsindry zany ao fa de davany toerana foana nisy olona neto hoe tonda moka hevitra fotsiny ny endany tamin'ny firenena anankiray tamin'ny adiny Ukraine sy Russie vo nanomboka io hoe voadaka zany olona zany ministra ndraraham-bahiny zany noho ndray taty alina napetrapetraka teny amin'ny sisiny teny izy noho ndray taty arina nisy fifidianana zay taty amin'ny faritra Afrika nalitsona ndray io olona io mampimehany ely izy lo raha isika ny anostafiditra fa ohatra ny rahatovina rivo sanda rehefa miramirana raha isika zay azo tafiditra ka efa sehatra ao anareo zao ny fidirana mivantana manontany ray nareo hoe firy ny laram-pinday de maninona tsy voaray mihitsy zay nge mandray foana efa misokatra io de zay tafiditra eo milamina de misesy ao anatin'ilay izy de maneho hevitra de ao anatin'ilay finday tsika zany allo raha ohatra hoe hitatsika mandehandeha eny torapasika sy maro isan-karazany eny le olo de misy zany hoe firaisana tsokombakomba an'izany olony zany raha ohatra ka mandeha tsika anatin'ilay fiazonana an'ireny olon'ireny de ao zany lay olona aleo ny tompona andraikitra
no izy teny amin'ny ohatrany nateony anie be de be any tompona ndraiky mpanjakana teto miteny foana rehefa misy zavatra ohatran'izao ary nisy tompona ndraikitra mpanjakana mihitsy ny rahanteny hoe tsy ilaina ntsony midina an-dalambe fa lala ao anatin'ny tambajotra tseraseratsika ny fampiresaka de zay ny hitanareo zao de jereo tsarany mandeha etsy zay tiany olona vozina any ka lasa lany andro andria malala fianoasina lasa lany andro amin'ny famalinan'ny tambajotra tserasera mpitondra fa tsy mifantoka ntsony amin'ny zavatra hoentiny satria ny antony verdi any de lasa de atsangana daholo zao sekta rehetrarehetra andana ndray ty firony an'ty ny conteneur de ianao mamaly an'ty olony ty de zany ny zavatra misy eto andria malala fianoasina raha-pirenena Facebook ny resaka eto Madagasikara satria na mijery manao tombanezaka raha ny filoha de ny ao anaty Facebook no anomezany tombanezaka ny asa vitany ny abetsaka ny j'aime ny j'adore izany ny amaritan'ny filoha hoe mety izy mendrika izy na tsy mendrika fa ao anatin'ireo ihany koa misy ihany koa ny tsy manana connexion nefa ny vahoaka malagasy izay tsy maneho ny heviny kanefa tsy manako ataina ihany koa anefa ary reo ny maro anisa eto Madagasikara raha tsy ahivina nyresantsika foana ny hoe inona moa ny tombontsoa any Madagasikara eo anivon'izany sadaiky izany ny resahan'ny filoham-pirenena foana zany rehetrarehetra zany ekena eto marina zany fa manahoana ny fahatanterahany zany zavatra rehetrarehetra zany 20 taona aloha zay ny nidiran'ny Madagasikara tao anatin'izay hoe vondrony sadaika izay ny nangataka an'izany ny filoha Marc Ravalomanana tany amin'ny taona 5 tany zany hoe raha tamin'izany zany ianao ankehitriny zany ianao 20 taona ao anatin'izany rehetrarehetra zany ihany koa anefa nyresantsika teo ny amin'ny hoe tombanezaka ny asa vita ny atao hoe ny fepetra ny zavatra tokony ho ataon'ny mpitondra ihany koa tao anatin'ireny zay ny fanresantsika teo ihany koa ny hoe ny filohan'ny Repoblika Demokratika ny Congo de anisan'ny tsy tonga teto toerana fa nandefa solotena ihany koa nefa taiza mipingapinga nandefa mpitsabona akany mihitsy ny filohan'ny Rajoelina amin'izay hoe izy vaovao izy nahazo ny toerana hoe hitarika ny sadaika ao anatin'ny andihan'ny 570 nitaterana mandritry ny herintaona de efa niseho nametraka an'izay raha namana de eto resantsika ny amin'ny hoe indostria ny fambolena ny angovo azavozina ny filaminana ireo firenena 910 miarabanao ary efa ao ianao Cool FM io ia izy indrindra de ahoana fandehana Antonio baka Diegoti miaraba mbola tsara baka ya za matetika baka magnaraka zofo fa za tsy de mikekikeky loatra ya fa hitanao ilaolo ka poerapoera fa zay baka Diegoti ka fa mihetsika zay aty anareo tanarivo ka tokony mihetsika ankendriky fotony nareo baka kapitaly ia nareo kapitaly tokony mihetsika ankendriky anareo koa mihetsika kely zay fa aby ia karaha zay zoavako fa laolo ty zay raha fa nagnadima loatra ia eko ataoko ia tsy ene ataonay aty zay ty kolo madiniky ia zay baka amin'ny sisiny anareo kapitaly province zay tsara mirigna kapitaly asa tianareo zegny ipopone bory zany jiaby baka aminareo agny ka regny anareo mahafaka efa empakempoka tsara beky vadika dipoko leka baka zay tsaratsara ia fa la olo tokony mangala mesure tsara be sinon ça va être mal quand même karaha zegny zay malahelo fa zay tsy mivolagna zay koa fa mihetsiky zio ty fa nanomboka koa forose aty aminay aty zio ty chômage fa mandeha karaha zegny zo merci beaucoup mankasitrakanao ihany koa ny amin'izay fanehoan-kevitra ao izay inona amin'izany zavatra zany tokoa moa tsy iainana ny tsy fisian'ny asa io ihany koa ny olona ny herinaratra zay anisan'ny zava-nisy moa efa misy antso ao miarabanao rahalay avy aty Antsiranana Digo ia miarabanao rahalay manano mbola tsara atsika rery ia efa nitenitety any tamin'ny herinandro fa hoe zava-misy eto amintsika de mpitondra manipulateur no mpitondra ny firenena
ny manipulateur de danger public, ohatran'ny adala, ohatran'ny mpangalatra sy ny mpanao ratsy. De fantatsika tsara fa noho ny adala sy ny mpangalatra ve de ho avela andehandeha fotsiny amin'izao, fa manana andraikitra ny fitsarana, manana andraikitra ny mpitandro filaminana manambotra azy ireny, ary tonga de manafody azy amin'ny managadra azy. Fa ny eto amintsika le mpitondra manipulateur de avela andeha malalaka fotsiny. De tiany mba torohevitra omeko atsika, zay tiana marina fa hoe manipulateur ny filoatsika, manokasitsika internet ao amin'ny Google ao, de soroaty ao ny hoe manipulateur, de misy ao hoe le 30 caractéristiques d'un manipulateur. Fa itsika tsiraikiraiky no avelako amaky anazy, amaly an'ireo fanompanin'ireo. De voalazany eo fa hoe raha ny olona anankiray mahafeno fa 440, 14 amin'ireo 30 reo amin'ireo caractéristiques reo fa manipulateur le izy. Fa zay misy 5 menadana anao exercice kely tamin'ny mesure vao mivoaka ny UM iny tamin'ny 2018, de nahita ny any kely indrindra tamin'izay tamin'ny 10 menadana, fa ny tiany hitako fa ny namako nahita 30. De tsika zany tiako manao ny exercice sakafo kely ny Google manipulateur les 30 caractéristiques. Fa ny manipulateur ao de danger public, danger public zany loza amin'ny fiarahamonina, ka anjaratsika ny mieritreritra. Misy le namako teo aloha bakana adeko aty koa nikorana teo hoe anareo Antananarivo mila metsika e, za ndray manao tsy Antananarivo fo mila metsika tsika jiaby, tsika tia mifaritra nefa tena metsika tena mahavita raha fa Antananarivo fo. De makahery atsika tokony raha iny tsika e, tokony raha itsika fa tsy hamelan'ny manipulateur ny danger public, andehandeha fotsiny eny an-dalambe eny ka anao izay tiany atao. Sotra indrindra ataoko de miraha soa antsika rehetra. Mankasitraka anao amin'izay fanehoan-kevitra ao izay, zay ihany koa tena hoe tandondomondoza tanteraka ny firenena, indrindra rehefa mandray fitenenana izay izy, ary jereo tsara fa na inona ny sehatra anankiray andraisan'ny fitenenana, ohatra hoe ny efa misy antso tonga ao, miarabanao. Ko babevaka Tamatavy ihany. Miarabanao. Zany zao de mba hevitrinay zany e, avy Tamatavy zany de zao izy zao voalongany zao fa nahazo an'ity mitondra an'ity filohan'ny Sadek ty izy. Izy filohan'ny Sadek. Kanefa zany de mba mirary zay zao fa mba hahazahoan'ny asa tanora amizay amizao satria izy filohan'ny Sadek amizao. De azo atao mivangonga Antananarivo foana zany izy fa mba hazahany ny hevitry ny faritsy. Le orinasa simba regny zany mba jerevany malakilaky mba satria de efa mifamono misy zao agnaty ny mpitandro filaminana mba ny malaso amizao. De mba io zany mba hoe mba ampivoatra anazy malakilaky zany. Ary amizao zany mba hitakiny koa zany mba misy fasagny manara-penitry anatovagna an'ireo tanora maty reo. Misaotra tompoko. Mankasitraka anao ihany koa.